Tokolasy tokovavy dia makasitraka atsika isan-tokantrano ray ny tenako fa ny ry Razafy Manantany tafo ry midinidinika amintsika amin'ity andro hariva ity izay fotoana hanatanterahana ny fandarana androany talata fa 12 ny volana oktobra 2024. Ny namana zay mikatroka ny lafin'ny teknika moa zany Faly Ramananarivo sy tsiky izay tovavy any vavitokana mikirakira ny vata maro bokotra eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo ny MBS. Ny vahintsika androany dia ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena saingy fiarahamonim-pirenena izay efa diso fantatry ny rehetra dia manara-maso miteny ary tsy mitsahatra zany maneho ny heviny amin'izay fiainan'ny firenena izay tena mandray anjara mavitrika amin'ny fiainam-pirenena mihitsy ny eo anivon'ny Fivato. Dia iza moa zany no vahintsika fa Andriamatoa Randimbelson William fantatry ny maro amin'le hoe Rawily moa zany vahintsika eto amin'ny fandarana izay eny tamina fandarana tany aloha tany dia matetika no miakatra eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra izy saingy rehefa tao anatin'izay volana maromaro zay tsy eno dia entsika indray zany izy aneho hevitra amin'ity androany ity. Miarabanao Andriamatoa Randimbelson William na Rawily izay filohan'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Fivato tonga eto amin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao. Miarabanao faniry dia miaraba indrindrandrindra koa ny mpijery an'ity fahitalavitra MBS ity dia elaela tokoa tsy nionana dia ngamba misy ihany ny asambara nandrizan'izay fotoana naharitra zay. Eny ary fa andeha ngamba hoe raha vao miresaka an'Andriamatoa Rawily Fivato dia resaka tsy fandriam-pahalemana zay, resaka fanaparam-pahefana zay, resaka décentralisation zay, resaka famakafakana ara-tantara eo amin'ny fomba fitantanana administration amin'ny ankapobeny zay. Rawily vao tsy ela akory tsika izay dia nandalo ny faha 14 ny volana oktobra. Androany moa zany fa 12 ny volana oktobra. Sokajiana moa zany efa 10 taona mahery zay no niterahan'ny repoblika voalohany anisany rehefa maneho hevitra ianao matetitetika amina onjam-peo sy fahitalavitra amina fandarana tahaka izao dia tsy mitsahatra miteny manao fampitahana foana ianao ny tany amin'izany hoe fanjanahantany repoblika voalohany faharoa izany. Aleo tonga angamba dia zay no resahana zany satria anisany manavanana anao izay fampitahana sy ny zava-misy zay ny 10 taona ny aina Madagasikara zany taorinan'izay niterahan'ny repoblika voalohany zay. Andriamatoa Rawily. Misotranao faniry tsy azo lalovam-potsiny tokotrany no hoe faha 19 taona ny lazaina fa nahazoantsika na repoblika ny Madagasikara zany satria efa hatramin'ny taona 85 so afangaro aloha ny hoe nahazoana fahaleovan-tena iny 1979 iny fa ity repoblika ny resaka zavatra tsapa nefa dia ohatrany tsy fantatritsika tsony hoe dikany inona le repoblika aty amin'ny 19 taona be izao. Eny fa na ny mpitondra aza dia ohatra tsy mahalala ny dikany hoe inona moa ny atao repoblika dia izay no tsara pahasevana azy ary anisany mahatsara n'ilay fandarana hoe dinika mahandiniha antsika lalina koa ahoana zany ny tena hanarenana n'ilay firenena, ahoana ny hanarenana ny lafiny maro na miainga avy any amin'ny firenena amin'ny ankapobeny zany ary indrindrandrindra moa fa atao amin'ny commune zay atao misy antsika zay raha mahafantatra fa misy ny fifidianana zay atao atsoatsy dia tsara andefasana dinika lalina koa mikasika an'izay faniry ka ny repoblika atsika zao repoblika fahefatra dia ny zavatra tsapa aloha dia mikirosofahana ary mivarimbarina makany akady raha atao hitsina ny resaka ny repoblika ny malagasy moa tamin'izany zao repoblika ny Madagasikara. Ny repoblika moa ngamba raha faharitana tsotsotra dia hoe res publica avy amin'ny teny latinina izy io tany mifanohitra amin'ilay fanjakan'andriana zany repoblika. Ny kolotsaina ny fanjakan'andriana dia heverina fa ny zavatra rehetra dia fananan'ny mpanjaka le any mpitondra zany satria mpanjaka ny mpitondra dia izay sitrapon'ny mpitondra na ny mpanjaka zany no ataony ty omeko an'izao ty tsy omeko. Zay ny atao fanjakan'andriana tany amin'ny aina antsika tany aloha
Fa ny repiblika dia mifanohitra amin'izay. Tsy han'ny mpitondra akory ny zavatra rehetra, fa ny mpitondra dia olona irahana, hitatana sy hampiasa ny fahefana izay an'ny vahoaka. Izany hoe ny zavatra rehetra ao anatiny ny fahefana sy ny fananana rehetra eto anivon'ny firenena zany dia an'ny vahoaka, izay no atao hoe sata repiblikanina, fa tsy han'ny mpitondra akory. Ka rehefa maheno an'ilay mpitondra le mikabary hoe meko an'izao nareo meko an'izao, dia ohatran'ny hoe le dikan'ilay repiblika misy ve tsy fantatry le mpitondra, fa nga io anazy no hoe ty omeko ty tsy omeko. Ka eto amintsika ohatran'ny mbola manjaka izay resaka izay hoe izay akaikikaiky ny fo dia omena zavatra ao anatina fitantanana firenena zany, izay ohatran'ny lavidavitry ny fo na mety akaiky ny mpanohitra angamba, dia ohatran'ny hoe tsy omena. Dia izay no mahatonga mampahatsiahy hoe tsy te-saina repiblikanina mihitsy zany zavatra zany, any amin'ny tany mandroso tsy resahana mihitsy zany. Fa aty amintsika miresaka an'izany ka izay no ampahatsiavako hoe ny repiblika tsy hampitondra akory ny zavatra rehetra sy izay tianao atao no atao eto, fa voafaritra ao anatin'ny raha hoe ny fandaniana fotsiny zao dia voafaritra anatina teti-bolam-panjakana izay tapahan'ny antenimieram-pirenena no mamaritra ny fandaniana ataony ilay mpitantana. Izay no atao hoe rafitra repiblikanina izay. Dia tokony hanaraka an'izay koa ny toe-saina rehetra hitantanana ny repiblika. Ka le repoblika ve mandroso samy emotra ny fijeriny raha wily azy zany aloha. Aloha tonga dia tsorintsika e. Dia efa tsorina fa dia efa mivarimbarina makany akady mihitsy ny repiblika. Fa ny hoe angamba sy any amin'izay tsony ny resaka hoe inona no dinika efa ataontsika hanarenana nyity fivarimbarinana ity. Izany hoe ampietona aloha. Sika manko avy dia miresaka fandrosoana. Fa ahoana aloha ny ampietona an'ilay fiemorana. Tsy maintsy manisaka frein aloha zay vao hoe, satria le mandrosontsika masy mandroso miembotra, mandroso makany aoriana. Dia nefa sika te handroso makany aloha dia ato aloha le fandrosoana miverina ity. Zay vao tena eritreretina inona ary ny tena mahatonga le fiemorana, dia ahoana ny andehanana makany aloha amin'izay. Lasa zay le appréciation-tsika zay zany tsy misy. Lasa tsy misy ny diagnostika sisy ataon'ny mpitondra, fa dia makany fa hoany le fitantanana ny firenena dia le zavatra tsy mety, satria rehefa ny mpitondra ny tsy miaiky mihitsy ny tsy fahombiazany sy ny tsy fitezany zavatra ataony, dia izao no vokany. Satria heveriny mety foana le natao teo aloha zany dia mandroso makany amin'ny tsy miembotra foana sika. Ka tokony manaiky sika rehetra hoe tsy izy anie zany lalana andehanantsika izany, fa hoana ny hijanonana aloha mba hanovana an'ilay direction. Zay le tokony toe-tsaina repiblikanina raha te handroso zany sika, dia tokony miaiky amin'izay hoe inona le zavatra tsy mety teto, ahoana ny hanovana, fa sika tady hanana an'izay le toe-tsaina hoe te hiova sy te handroso, nefa le fomba fanao le nampiembotra ihany no entintsika ao amin'ilay eritreretina handrosoa. Zavatra tsy adalàna mihitsy zany, dia tsy maintsy miaiky sika hoe ahoana ny tsy mety dia ahoana ny hanovana an'io lalana io mba hitondra makany amin'ny tena fandrosoana marina. Ny lesoko moa hatramin'izay zany raha wily dia nambaranao foana ny amin'ny hoe ny resaka administration, fifanitsahany lalàna, ny resaka décentralisation. Eo zay resaka structure zany fanaizana zany, misy olona mitondra ny repoblika fahaefatra sika amin'izao fotoana izao. Te-hitembenao fa tsy mahomby le mpitondra le repoblika fahaefatra amin'izao fotoana izao, ankoatran'le rafitra zay kianinao foana mandrakariva. Ka le rafitra no miteraka tsy fahombiazana matetika, dia le mpitondra matoa tsy mbola vonona hanovana izay rafitra zay efa fantatra fa miteraka tsy fahombiazana izay, dia mampametra-panontaniana hoe fanahin'iny le mpitondra ve izao lalantsika miembotra zao. Fa raha mahita raha hiteny hoe izao no atao hoe fandrosoana aloha dia karazany fa manan-dalitra ihany zany sy famitahana, famitapitaka ato sika, fa tena fiemorana andro aman'alina na sy resaka fotsiny zavatra misy eto an-drenivohitra. Eto ambonin'ny tany ve sika rery ihany zao no renivohitra eto ambonin'ny tany, hoe mandahatra bidon masaka amina rano
de mbola hanao vovondray tsy misy kapitalan'izany eto amin'izao tontolo izao. Tany amin'ny repoblika enina amby enimpolo taona sy nisy an'izany aty amin'ny enina amby enimpolo taona ty aoriana iainantsika izany zavatra zany. Izany hoe mbola ahafahantsika milaza hoe fandrosoana. Ka tokony miaiky isika hoe inona no atao mba hivoarana amin'ilay tena fandrosoana fa tsy hamita teny eto isika hoe zavatra efa tsy mety dia io no hite-hafana hoe mety ihany. Ka tokony miaiky izany fa tsy mety ilay lalana dia ahoana ny apety azy, izany no zavatra tokony hifandiniana. Te handeha lavidavitra kokoa ko Zokirawily amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny zany. Le tena asasahan'ny fivato mihitsiny zany le miaina ny zava-misy. Hatramin'izay ianao dia miresaka tsy fandriam-pahalemana, fanaparam-pahefana. Fa afaka miresaka ny zava-misy ara-tsosialy ve ianao? Sao dia eto Antananarivo sy ny manodidina ihany olana eo amin'ny rano sy ny delestazy sy ny resaka tsy fananan'asa sy ny sisy io. Fa any amin'ny faritra dia ataoko hoe sao dia mba milamina ihany fa itsika ny hoe midramatiser situation. Aleoko tonga dia tsoloko amin'izay Zokirawily. Resaka rano moa ny jiro tsy mbola nresansika dia itovizana amin'ny any amin'ny faritra. Teo ny resaka ny Antananarivo dia maharenivohitra Madagasikara azy dia mahamenatra loatra zany raha eto amin'ny renivohitra n'izao ny zavatra misy. Dia mampiesika ny ambopo zany zavatra zany fa ny zava-misy eran'ny Madagasikara izay moa miasa amina faritra maro manerana ny nosy. Dia tena tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny ny faniry fa tena hoe maizina ny tableau raha izay no ilazana azy. Sy ny resaka jiro sy rano ihany iny dia efa raha mahita satria araka ny voalazanao teo ny rafitra fitantanana mihitsy hoe ny ainga avy any amin'ny fahataperan'ny repoblika voalohany io no nanomboka nivarina le rafim-pitantanana dia tsy voarina intsony hatramin'izao satria raha resaka hoe rano fotsiny eto an-drenivohitra isika dia tio efa tany amin'ny fanjanahantany ve ranga ny iainana olona efa 3 tapitrisa. Dia inona izany no natao nefa dia nisy ny vola hoe nanaovana fotodrafitrasa teto fa ny fotodrafitrasa momba n'izany ve tsy nieritreretina ary le toe-tsaina n'le mpitondra mihitsy hoe gouverner c'est prévoir hoe mba mitsinjo zavatra ho avy. Zay no hoe mitondra firenena zay no tsy misy. Raha zavatra nahavariana ny mpitondra hatramin'izay dia ohatra hitatana ny zavatra efa misy eo. Zany hoe mametsiny ny rehetra zany ianao raha resaka tsy manometsiny ny rehetra sika zany tsy maintsy miaiky any zavatra rehetra tsy mety aloha hoe ahoana ny hanarenana n'le situation dia mila manana izay toe-tsaina mijery lavitra zay ianao rehefa mitondra firenena na hitondra commune. Ianao zao henoko fa toatra ny anisan'ny kandida na amin'ny commune ao Ambohidratrimo dia anisan'ny toe-tsaina tokony hanananareo mpitondra na avy any ambony ka hatraty amin'ny commune ilay mijery lavitra. Ahoana ny tena tsy niazao ihany tsy hanao pilotage avy ohatra ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ianao fa mijery eo ahoana ny rahapisy, ahoana ny rafakapisy, ahoana ny androany sy ny rahatra zay. Zay ny toe-tsaina na mpitondra ka tsy fisian'izay fomba toe-tsaina republikanana fitondrana hoe tena mijery no avy zay no mahavoantsika zao io. Fa rehefa tonga ao dia aizany zay eo no tantanina, aizany partenaire avy any avelany, aizany vola avy any ivelany. Fa tsy hain'le mpitondra le mitrandraka n'le arena ato anatiny, izay gagany zao tontolo zao ny fananasika arena dia nefa tsy haintsika ny mitrandraka an'izay. Io tsy voatery ny any ambanin'ny tany ihany fa ny olona ny arena io tany hitantsika sy rivotra sy rano izay mampiavaka ny Madagasikara amin'ny toetrandro harena io dia tsy haintsika ny mampiasa an'ireo olombelona ireo mba hiary harena hahatonga ny firenena zany satria raha sy ny olona ny resantsika fa ny 900 ny olona zao tatsaha daholo. Ahoana ny ampiakarana ny fari-piainan'ireo aloha rehefa miakatra ny fari-piainan'ireo ponina ireo dia izay no mampiakatra ny ressource propriétaire n'le firenena satria miakatra amin'ny alalan'ny hetra mivatana na tsy mivatana. Izay no mahatonga ny hoe manana vola ampiasaina ny fanjakana.
iny any tsy misy zay politika zay nataony mpitondra teto hoe ahoana ny ampiakarana farim-piainan'le vahoaka mba hahatonga ny izy andoha hoe tsara-dalàna de miakatra le volan'ny mpanjakana na ny volan'ny commune de afaka anaovana fampandrosoana ray zay de ny faharoa de hoe ahoana koa ny ambenana ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana zay voangona mba tsy horibain'le mpitondra koa de eo le iresahana rafitra foana le eo le tsy fisina organe de contrôle matanjaka sy mafy manara-maso ny fitantanana ny fananam-bahoaka fa lasa zay mitondra firenena na mitondra commune na mitondra am'le toerana rehetra andraisana fahefana za ampiasana ny fahefana zany de ohatra lasa le manana an'izay kolontsaina zay hoe ahoana ny ampanakarenana am'izao fotoana zao ve matazana an'izany ianao aloha tonga de tsiko ny resaka ahoana moa tsy de ahoana moa tonga mety ho azy any ny système électoral eto amintsika kore matoa sarotra ny ady amikolokolo eto dia ny système électoral de fa corruption zany hoe tsy mahaleo tena le vomera ohatra satria io mikarakara misy mpamoaka vokatra eto zany de fa raha mahita sisy vomera mahaleo tena zany eto e raha tsika mahita ny zavatra misy ohatra ny tafika andrefa-tanàna ary zay no manahirana lasa manao dépense be dehibe fotsiny ray sika zany amin'io CENI io satria tany aloha ny ministèren'ny ati-tany no mitantana fifidianana de noho le tsy fisale hoe tsy fisiny le dépolitisation ny administration hoe politiser ny administration da ministèren'ny ati-tany no nahatonga an'ilay CENI dia izay no nahatonga ny hoe aty amin'ny firenena afrikana namoronana an'io satria ataon'ilay fanjakana foibe ampimambany tao ministèren'ny ati-tany de nalalaka ny fangalaram-bato tamin'izany fotoana izany de mba sio zavatra mahaleo tena ohatra ny ao amin'ny football zao amin'ny sport ny sport ane sy ny ministèren'ny sport no mitantana vatana ny fanatanjahantena fa misy ny hoe fédération no ohatra ny hoe football de fédération football dinony mijery mahaleo tena iny raha mihoatra amin'ny fanjakana zany de tokony ohatran'izay koa le CENI hoe rafitra mahaleo tena sy miakina amin'ny fanjakana fa manana ny politika ny atsika ve na daty fifidianana za tsy tapaky ny CENI ko mahaleo tena ahoana ianao mba mitondra ny CENI io am'izao ny tokony anaovana fifidianana communal de ozy ny gouvernement am'izao ndray de ataony any amin'ny mampety azy dinona ny mahaleo tena am'izany zany zavatra zany tsy vitatsika no manisy sy manarina an'izany de anisan'ny miteraka fahavoazana eto amin'ny firenena de mitarika an'io corruption électorale na kolikoly ara-pifidianana io de rehefa lany vola le mpifidy satria ny lalàna eto amintsika mihitsy any mahatonga ny olona hoe ahoana ary no candidat ndray ny voatery ho lany vola be vo ho lany zany ny elizy de rehefa tonga amin'ny toerana izy zany aninona tsy hanonitra an'iny na hampitombo an'iny ndray zay ny suite logika an'izany tokony ametrahana rafitra hoe inona ny fomba atao mba tsy hahatonga ny candidat ho lany hatrahany amina caution alafa ataonao midangana any amin'ny tsy tokony ho izy any amin'ny asa rotona daholo i zavatra etra zany hoe zay zay be vola zany no kendrena sahala hoe toerana fanaovana investissement le seza le sehatra tokony andraisana andraikitra ho fampandrosona ny firenena de lasa fampiasam-bola ataon'ny mpanam-bola ndray ary ny tena loza rehefa tonga amin'ny toerana de tsy mba mahita mihitsy aho hoe olona lasa be ny tanàna na lasa gouverneur na lasa manana andraikitra na any amin'ny faratapony zany de raha tokony hoe occupé amin'iny andraikitra iny izy de tokony hoe tsy misy fitomboakarena tena hita misongadina za fa arakaraky ny andraisan'ny olona andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena na amin'ny commune zany lasa mampanankarena n'ilay fitantana inona zany ny ataony ao inona dinona ny fanaraha-maso an'izay fanodikidinana volam-bahoaka mifandroson'ilay olona no tena misy fa tsy le fandroson'ilay faritra na commune tantanana na firenena tantanana
fanontaniako ty ny fivato ve misehatra ny fanaraha-maso ny fifidianana sa de hoe fiarahamonim-pirenena fotsiny miaro vahoaka na de hoe na miteniteny fotsiny eny amina dénonciation fanarana fifidianana rehefa be deaibe misy vola ao a de be deaibe ny fiarahamonim-pirenena asa misy miazakazakany any misy siany sasany fa ny anay ny safidy hoe ahoana ny anaraha-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy na misy fifidianana na tsy misy de zay tsy mieritreritra mpamasy vola zany fa hoe ahoana ny ahafahantsika miasa zay no heverina hoe tena hoe tokony ho fitiavan-tanindrazina hoe zao de misy zavatra raha maso eto fa tsy rehefa fifidianana ihany fa rehefa amin'ny andavanandro tsy misy le mpanara-maso any ny olana eto amin'ny firenena ka raha izay ary nataon'ny fivato nde mba tanytsao kely Andriamatoa Rahoila raha ohatra ka misy zavatra tsikaritra reo ny anivon'ny fiarahamonina any farotra Rantsaroko asa 12 ngamby zay hoe 13 izy 13 izy am'izao misy ndray analanjirofo de inona zany le zava-misy hitanareo zany ara-piarahamonina aloha zany raha afaka miresaka ao anatina minitra vitsy ianao Andriamatoa Rahoila ny zavatra misy ao anivon'ny fiarahamonina faniry de tena hita fa tena mirongatra de mirongatra ny fanapara-pahefana ny kolikoly amin'ny endrin'ny fanararaotana sy fanapara-pahefana zany tena miamahazo ka ary mitovy amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara zay ny ary sahirana mihitsy ny fivato manao ny andraikiny manoloana an'izany satria le sehatra rehetra mihitsy rehefa tratrin'le virus zany le sehatra rehetra rehefa tratrin'ny virus de manahirana lay le raharaha indrindra moa nikasika andrasaka tsy fandriam-pahalemana resahanao teo zay tena mahilofosanay satria rehefa tsy misy ny fitoniana sy ny filaminana tsy azo eritreretana isin'izany fandrosoana izany satria ny olona anieny manao ny fampandrosoana eto fa tsy ny mpitondra tokony hoe manamboatra ny lalana ahafahan'ny olona manadio ny tokotany ahafahan'ny olona manao ny fampandrosoana fa tsy misy zay zavatra zay de sahirana ny vahoaka satria ahoana moa raha tsy resaka ao siny hoe firy taona moa ny siny asan-dahalo teto faniry teto Madagasikara fa inona omby-ngeza be roana amin'ny tany io ranga hoe mandeha manjato ny Aminarivo fa tsy vitatsika ny miambina an'io de ahoana moa zany ny eritreretantsika embenana ny volamena sy ny vatosoa sy ny arena sarobidy raha iomby mandeha amin'ny tany roana mamy camion fa rehefa hita maso io de tsy hitatsika ny alatra amin'io zay ne mahatonga ny sarotony hoe raha tsy foana ny asan-dalo de tsy hita koa zany ny alatra ny arena madinika ry fa nareo ve manana vahaolana aloha ve misy vahaolana efa ela zay no niteny ny vahaolana io faniry ary tsotra fa raha ivolana de tsisy an'io raha manana finiavana ny rehetra le alatrombo ny tenao teny le alatrombo fotsiny ny teny fa tsy mety manao ry zalahy efa tamina plateau ainao manjery hafa ny resaka an'izany fa zava-kafa ny nasetry ny zalahy hoe ahoana moa ohatra zao ny vahaolana ny ataon'ny fitondrana de opération de zay mitsikera hoe rehefa manao opération inona le atao any fa firy taona zay nisy ny opération teto zay de nahalamina tany ve de mametraka fanontaniana foana hoe rehefa manao fanadihadiana na mahatratra mpangalatra ombona dahalo ianao mbe fa naheno ve nareo za aloha mbola tsy nahita hoe mandeha ny fanadihadiana de hoe tonga any hoe iza ny mpanadio an'ity ombona angalarinareo ty de iza no ivarotanareo an'io tohatrany tsy tonga am'izany fa ny atao opération mahomby de zay mahafaty olona betsaka tifirina ry akodahodaria tsy misy fitsarana de fanjakany fitsarany basy sy ny fanondro hoe ry izy de ry izy de rehefa mahafaty betsaka de tao naomby ny opération de mody ny zavatra misy nefa rehefa amin'ireny fotoanany opération reny ny dalo anga tratranao any fa mikisaka izy any amin'ny toerana tsy misy opération na miakatra andreny vohitra natao ny olona tratra eo amin'ny anaovana opération ny olona mieritreritra ny tena no mariny fa ino no amerde ohatra ny zavatra misy any amin'ny faritra Bongolava zay efa niresahako an-gazety moa sy amin'ny ainao manjery sasany
fa tena misy ny matimaty foana. De ny aty ambony mahazo tatitra vilana de ohatrany mahomby ny opération zao. De izany foana no averina eto. De zay nanome sosokevitra hoe raha hanao opération le resy miala tromby andaony eny ambony latabatra ny jerena aloha le ahoana ny système fanadivana ny ombi-kalatra no foanana. Satria rehefa tsy voadio tsony le ombi-kalatra de sisy mangalatra ny omby zay. Le cause foana hoa. Le fototry ny olana ny atsika tsy vahana fa le vokatr'olana ihany no an'izay na sahala hoe le ranoraraka no rofina fa le tuyau vaky mahatonga an'le anina tsy tapenana. Zay no mahatonga an'io. De hoe fanahinina ve zany sa tsy fahaizana. Zay ohatrany tsy mieritreritra hoe ohatran'izay hoe tsy fahaizana. De inona ary zany? Fanahinina zany misina fahatrana eto Madagasikara eto. Zay le mahatonga anay hoe masisika ihany amin'ny fomba firesaka isan'andro hoe zavatra tsotra le resy ny manara-maso hoe fandiovana ombi-kalatra aloha atao zay tsy ampisy azy. Ka rehefa tsy impossible ny hoe manadio ny ombi-kalatra de sisy mangalatra tsony ny omby. Zay ihany zay ny vahaolana. Ny amin'ny manitikitika le resaka omby alatra ve na tsy fandriampahalemana tahakan'izay ny tena hoe matetika hitaraina ny olona any amin'ny fivato sa misy zavatra hafa ihany koa. Be de be. Endrika fanapara-pahefana. Ary ny tena manahirana araky ny anenjanana lalàna anankiray no miteraka fanararaotana ao anatiny. Hitantsika zao ny lalàna mikasika ny resaka fanolanana no enjaniny. Vokatriny io ahoana izy ianao satria dossier tonga ato aminay no resahako. De aty ambony aty zany miteny arakaraky ny siny lalàna na betsaka ny mpanolana. Misy firy zany zao statistika tonga any aminareo raha ohatra ka afaka resahana. Tsy mbola tena voajery moa le tena chiffre exact fa te hanazava fotsiny aho aminao hoe sy amin'ny mpijery hoe marina ve le filazana fa araky ny nanenjanana ny lalàna ny fanolanana nampitombo ny mpanolana. Fa maharay fitarainana an'izay ianareo? Maharay zay fa ny fahitanay ny dossier ato aminay rehefa enzana ny lalàna anankiray de betsaka ny manararoatra amin'iny amoronana fitoriana. Zay le mampitombo azy. Ary ny sazy ny fanolanana hoe ny viol sy ny tentative de viol ny fikasana an'olana de mitovy. Raha vao misy hoe mikasa an'olana ianao na misangisangy vehivavy erika ivadiana iny ianao na misy mampirisika hoe torio io fa azahoantsika vola. Zay le be dehibe io zay. De misy mamoriporina fitoriana fotsiny de rehefa tonga ream-botsitronona ry amin'ny defere ream-botsitronona ry raha de MD le olona. De mialohan'izay fa mandeha ny adivarotra sy ny négociation. Zay ny zavatra hita any amin'ny faritra maro any. De lasa business ho an'ny sasany ray ilay lalàna enjanina. Raha vao zavatra zany hoe criminel ka mampigadra mihoatra ny 5 taona io na 10 taona lafo zay ny sandan'izay. Zay le mampitombo an'le izy ka le réalité any fotony tsy hitany aty ambony fa chiffre no ampiakary. Nareo le mahaolana ve matora wily inona nataonareo mampafantatra ny olona amin'ny zavatra tokony aliany sa manao intervention? Ny ataonay misy zavatra azo isoroana an'izany ka. Ohatra fotsiny zao raha vao tonga le olona mitaraina. Misy azo ataony ny fiampenana ny akety any amin'ny akety préliminaire any. Misy arahy maso ny akety any. Raha ohatra moa le toriana de misy an'ireny ny article 53 nouveau amin'ny code de procédure pénale zay amafisy ny loi 2017-013 zay hoe azo ambenana ny akety manana zoaka mpiambina akety assistance zany na conseil ny olona iray atao fanadihadiana. Zany zao de efa fisorohana. De miara mamaky ny PV ataon'ilay satria rehefa tsy mifanaraka adivarotra matetika le mpanao fanadihadiana de vesarany sarja mampigadra iny. De rehefa complet le vavolombelona, complet misy le défenseur na mpanatrika ny akety dia miena zay tany kolikoly ao anatin'izay sady voambina anay ny kolikoly any amin'ny fanadihadiana.
de izay matetika anao taonay hoe le mpikambana fivady ambeno ny akety ery. De misy moa le mpitandro filaminana sasany eny ambanivohitra eritreretiny hoe misy tena mahalala ny lalàna fa manao fanahiniana treromony ny olona tsy miditra ato. De voatery zay indray ny miasa hoe lalàna avy aiza no ahafahanareo misakana sy aro ny olona io anatrika akety. Fa mpiaro ny lalàna fa raha tsy zay naovanay tatitra. Zay zao de nahavitainay miaro zavatra be dehibe zay. Misy tena ny lalàna, ny fanabeazana araky ny lalàna ne tsisy mpampianatra. Nefa resany atao nilo ne censé ignorer la loi. Hoe tsisy olona azo eritreretina sy mahalala ny lalàna. Fa tsy misy en parallèle fampahafantarana zany hoe ambany amin'ny classe de 3e no miakatra faravarasiny tokony mba misy. Tsy hoe hianatra lalàna ohatran'iny amin'ny université akory fa reny lalàna fototra reny zay misakana ny kolikoly tokony ampianarina ny olona mba azahoany miaro amin'ilay tsindry azo lena sy fanaparaparaefana mahazo azy. Ohatrany hoe any amin'ny mikasika ny resaka garde à vue zao na hoe fitazomana posy. Na mikasika ny hoe fisamborana olona hoe ninona no atao samby dokotra de ampidirina violon. De ninona no menako vocation ampianarina ny olona zany mba ho fisorohana. De rehefa hitan'zareo fa mahay an'izany le olona eo an-tanàna, misy manao mpitandro filaminana zao manao tournée any ambanivohitra. Fanontaniany voalohany misy fivato ve eto? De raha vao misy eto mety manelingelina le fivato sy le fanabeazana atao. Avy de misoroka izy satria rehefa misy fivato de misy mahalalany tsy mety ataony zany. Ary ny karatra reny olona mpikambana reny misy numeroko daholo eran'ny Madagasikara. De fantatray daholo zany ny tranga zavatra amin'le tany zay heverina ho tany lavitra andrina. Zay no ahitana eo de efa manomboka mampiasa ny teknôlôjia zay alefan'ireo mail ny doléance makaty fitarainana de valinay mail amin'ny interpellation makany amin'ny lehibe nyreo mpitandro ny filaminan'ireo. Misy zao any ka manaitra anareo fa tsy filaminana io any de mahatonga anay hitoroka ry ambony ery na soroanay zavatra be dehibe koa zay. Ary zay no mahatonga ny olona miditra aty satria zavatra azo atao tsara ne raha andrehetra manao an'izany. Fa lasa ny fivato rery no manao zavatra ohatran'izany. Nefa be dehibe ny association sy fiarahamon'ny pirenena fa hanara-maso fifidianana ihany. Masaka sain'ireo sanatria ihany misy vola. Resaka fifidianana tokoa ianao Andriamato Rawily mbola manana ampahampotoana 5 eo tsika rahalahy zany fampizarana hevitra mba te hantany kely fotsiny zany. Io ny zava-misy amin'ny ankapobeny, iny fifidianana filoham-pirenena, fifidianana solombavam-bahoaka, ty fifidianana kominaly. De nysokafana indray zany le lisitra hatramin'ny faran'ny volana novambra azo atao maka ordonnance. Zay moa zany ny fanapahan-kevitra ny raison senia dia makany amin'ny tribunaly zay fandraisana fanapahan-kevitra mba ho ao anaty lisitra. Na zany naty zany dia tamin'ity repoblika fahaefatra ity nahitana an'izany candidat unique manjatony zany any amin'ny commune samy hafa. Tsy fantako na fa mba reny fivarotra zany fa mba fijerynareo hoe amin'ny maha hoe fiarahamonim-pirenena marina fa tsy mpanara-maso ny fifidianana ny fivato fa mba manana fijeriny ihany hoe ohatrohatr'izany le zava-misy amina raharaham-pifidianana. Resaka corruption électorale manko ianao de ohatry ny lina ihany ako anadiady ara-pifidianana anao. Ka izay ny resahanay zany fivato manabe ny mpikambana aminy amin'ny resaka fanabeazana olom-banona tompony raharaha tompony andraikitra. De ao anatiny le fifidianana resahanao. Ka miresaka ianao teo hoe ordonnance losokafana ny lisitra. Zay anie le manahirina ary zay no mahatonga ahy miteny teo hoe tsy mahaleo tena ny CENI. Rehefa mpanaovina zavatra ohatran'izao de manao zavatra tsy tokony ho azo kitikitihana tsony reny zavatra reny raha tena anao zavatra azo antoka isika. Ka eo maso ny fahitanay amin'ny fomba fahitanay an'io de misy toerana ray manahirana fitondrana. Ny eto an-drenivohitra aty zany. Ity ihany vesa ny renivohitra eto tena manahirana azy. Inona mahatonga zay? Ka le expérience nisy teto amintsika hatramin'izay anie ny zavatra anga de hoe rehefa olona mpanohitra no be ny tanàna de tsy maro toerana ny fitondrana. Zay zany no eritreritra zareo. Tsy voatery ho zay anie nefa raha toka tena hain'ilay mpitondra ny misadapta amin'le fahasamihafana
zay ny dikan'le lalam-panorenana amin'ny andininy 20 sy diso le milaza an'le hoe rehefa lany ny filohan'ny repoblika de miala am'le tokony miandray am'le fandraisana andraikitra amin'ny tokony misy azy fa lasa ray aman-dreny dikan'iny a de hoe tsy tokony anana toe-sainana tokotsony zany le filoham-pirenena fa na iza lany ary ambe commune ary de afaka miaraka amin'iny foana ny fitondrana zay ny dikan'iny fa lasa hoe rehefa tsy ny tokony fitondrana ny lany ary de ty androsinareo de zay le toe-saina de matahotra izy hoe raha voampanohitra ny lany indrindra feto amin'ny renivohitra de mety hiteraka stabilité mety hampionga azy de anao sanatriva ayainay ty sanatriva de hitady ny fomba rehetra ny niovan'ny fitondrana hoe mba tsy halan'ny mpanohitra eto an-drenivohitra efa nisy mpitondra fanjakana ihany ko nge ny olona ray loko am'zareo no lany teto Antananarivo renivohitra fa zay commune Antananarivo renivohitra hitatsika zay no anazavako amin'ny sain'le mpijery hoe tsy marina zany filazana hoe rehefa tsy tokony fitondrana de tsy androso ka ny teo le lazainao teo tanatry ny 5 taona teo ny atokony fitondrana ny lany be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra de afaka hiteny ve tsika nandroso nandritry ny 5 taona sa niembotra ny vahoaka ny afaka mahita an'izay fa ny fivato koa afaka mba miteny fomba fijery manazava ny sainy mpifidy fotsiny aho hoe aza mety dotony olona ny saina hoe rehefa tsy tokony eo fitondrana fa le maha olona ny olona ijerena hifidianana azy hoe inona ny nataony maly inona ny ataony zao aloha zay vao inona no ataony raha-pitso fa tsy hoe zay tenin'ny ary ambony ary raha izay ny marina sy tokony asiana fifidianana commune fa tenreniny hoe ty no mitovy hevitra amin'ny filoham-pirenena de ino natao ary de mandroso Madagasikara fa matosina nanao an'izany ny eto ambonin'ny tany fa mifidy commune de ny any ambony any tsy mahalala ny olana fototra misy eraky ny commune fa le ponina any mahafantatra ny olona de ino tokony hifidy an'le olona zay heveriny fa hitokisany ahafahany manatanteraka ny laharam-pahamehana misy eo aminy zay ny dikan'ny fifidianana mera io nolotonao indray ny lohan'ny olona hoe raha sy ny makaiky ery ka sy tokony ho mosaviana ohatran'izany le fifidianana manjary miteraka fahakapana rasy de hiteraka anao zay alany an'le tokony fitondrana fotsiny de ny olona mikimaky resahanao teo hoe ordonnance lisitra sokafany ary misy makakaratra karapanondro karapifidianana any am'izao fotoana zao foana zany hatramin'ireny fifidianana filoham-pirenena député reny fa manahirina zay ny ataoko hoe lavitry ny kitay ny hafa eto amintsika repoblika ny resaka nefa mivarimbarina makany am'izany sika dikan'izany ve zany oviana indray sika ny mbola stabiliser an'io zavatra io satria na tiana na sy tiana ahafahana tena mandroso zany de tsy maintsy ravana aloha zany zavatra rehetra tsy mety zany tonga de apetrako mahitsy tsara ty fanontaniany ty ianao ve zany mahita amin'ny marawily anao fa tataka mizotra makany amin'ny fanoerana ny fitantanana Antananarivo renivohitra tsy ola tsy maintsy zay ny lozika ny zavatra hoe raha tsika mahafantatra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo de efa miteny ny tarehimarika hoe ny fanoerana no nandresy teto ny antoko timba aloha zany nahazo ray etsy teto 100 000 voix de nahazo solombavam-bahoaka enina izy 5 mpiaradia amin'ny fitondrana tany amin'ny 7 alina tanoany vato nahazo tompony zany le toko resahanao teto an-drenivohitra sy lozikan'izay tokony avy amin'io no olany be ny tanàna de raha ifanohitra am'izay ny vokatra eo de anahirana satria zavatra hafa no mety ambadika izay ka zavatra efa tarehimarika miteny ho azy ka zay no mahatonga any miteny hoe oka le resy ty kipaipaika mety hiteraka zava-doza eto amin'ny firenena ty fa aloha mba handeha normal le fifidianana mba afaka aneo ny safidiny malalaka ny olona zay no izy eny ary tena marina antsika Andriamato Rawily meko minitra vitsy ianao satria mety hanana afatra ianao homena mpikambana fivato manerana Madagasikara zay mijery antsika am'izao fotoana izao fa mety mba manana ny fomba fijerinao ihany koa ianao ny amin'ny hoe ezaka ataon'ny fivato mandrakariva eo amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena zay manoloana an'ireo trangam-pahasahiranana samihafa misy eto Madagasikara am'izao fotoana izao. Za aloha de manentana ny olom-pirenena na fivato na tsy fivato
hoe le citoyen tokony hoe tonga ny fotoana hoe izoroantsika zany andraisana andraikitra eo anivona fiarahamonina ary ny lalàna manome fahafahana antsika hanao an'izay fa raha ny zavatra misy manerana ny Madagasikara ao dia tena mampiteny moana satria tena mirongatra ny fanararaotany amin'ny lama isan-karazany tsisy tany hitarainana intsony io vahoaka io zavatra misy bongolava teo zao tao ao le fandresahako teo ihany resaka opération fa tena misy olona maty fahatany rehefa tratry ny tondromolotra misy an'izany eny Seny ianao savandrareo karatra dia zay tsy manan-karatra dia efa vola be aman'esiny vao afaka tany ary ny manan-karatra dia mbola mitatra aiza indray ny passeport taiza koa nisy olona esena haka passeport le fivezivezena misy zany no efa sakanany eto amin'ny firenena dia izany ny fanararaotana misy ka ny mahatonga an'izay inona ny vahaolana tokony averina le rafitra tany amin'ny repoblika voalohany hoe le mpitandro ny filaminanareo aneka nanana fahafahana manara manome naoty pouvoir de notation fihetsika ny tany anivon'ny commune sy ny district zay ny rafitra nisy tamin'izany dia lasa natahotra sy nitandrina ny mpitandro ny filaminana rehefa manao tournée satria afaka nanao tatotra reny fa rehefa nanana mistera nitokany ireo taty amin'ny repoblika faharoa zay nitoetra amin'izao dia lasa tsy voafehiny ny autorité civile any toerana ntsony ireo mpitandro ny filaminan'ireo dia lasa manararaotra zay ny fototry ny olana dia lasa efa fandray tendro olana faharoa koa ny fipetrahana ela loatra mipetraka misy chef de poste zany any amin'ny zandary efa 10 taona ranga amina toerana ray dia efa manao vary maitso inona ny sasany lasaka be ny tanàna indray izy avy eo zany ny zavatra anisan'ny misy eto Madagasikara dia zavatra tokony azo soroana ohatran'izany dia ataontsika fanahiniana dia le finiavana mihitsy ny tsy misy ka eto zao zay alohan'ny fividianana mera zao dia Fivato manao an'izao programa izao andresanay ireo kandida hoe manomboka izao tsika hiaraka hoe misy fanofanana hierovana ny vahoaka sy hierovana ny tsindriazolena atao amin'ny kandida na merana na communaly zay ataon'ny Fivato miampy an'ny fanofanana teknika tsotra fambolena gaz basket compost zany hoe nytiako tenenina hoe mila ampitombona tsy voatery anana tany be anao dia manan-karena miakatra fari-piainan'io ampitombona ny fari-piainan'ny olona dia hofanana amin'izany le hitondra ny commune na andreny vohitra ny azo anaovana fambolena ampianarina iny olona zany dia ampianarina iny olona koa ny fampiarovana mba tsy ho araraotina koa zay mba vola kely azo araraotiny zalazolay ampanjakana mpanararaotra ireo dia izay ampifanina iny olona dia zany atomboka den'izao dia ho tohizanay na efa mitsangana le commune zay zao ny tetikasan'ny Fivato manaraka mba hierovana n'ilay tsindriazolena sy hierovana ny vahoaka zany maro ny solombavam-bahoaka vitsivitsy maromaro no efa resinay lahatra hiara-iasa aminay amin'izay sy misy koa ny kandida zay efa atomboka hiatsoatso moa le izy lansena zay fomba fiasa zay ary zay ny toesaina tokony mahalinanay any Ambohidratrimo zany nareo Ambohidratrimo zao dia tonga ary hametraka vitrinina amin'ny district Ambohidratrimo koa ny Fivato kasika n'le resaka tetikasa fambolena teo hoe zavatra ohatran'izao dia zao ny avoakany mba hisarihana ny olona hamokatra satria le famokarana eny tsy ampy ato amin'ny firenena zay no mampidina ny fiainantsika misotsorika ambany io satria fanafarana foana ny importation no ambony ny exportation zay mifanohitra amin'ny tamin'ny repoblika voalohany ny exportation no ambony ny importation zay no nampatanjaka ny volantsika tany azo atao no miverina amin'ireny zay no nahatonga ny nanokatra ny dinika sika dia nampitahan'ilay repoblika voalohany 19 taona teoriana sika zao ny fiainantsika azo ataony manarina an'io tsy voatery programa na mpitondra any ambony zany fa initiative citoyenne dia manova zavatra eto amin'ny firenena saotranao raha wily saotranao faniry amin'ny fanasana dia misaotra koa ny mpijery nandritra ny tidinika izay atao hoe ny fotoana moa tsy hafana valapatra firy fa dia ngamba ny manesa be mbola ho avy
Makasitraka tompoko. Dinika moa dinika foana amin'ny raharaha-pirenena fa rehefa midinidinika ohatran'izao dia misy zavatra mahafinaritra dia anisany mba hanararoatra ny fivady ihany koa angamba zahay any Ambohidratrimo amin'izany projet mahafinaritra zany satria dia manosika amin'ny famokaran'ny vahoaka izany rehefa mihaona amin'ny Zokobe Rahoilo ohatran'izao dia misy hevi-baovao foana, misy fampianarana voaray ary misy fandalinana izay tena azo lazaina fa tokony hotrandrahana raha tia handroso bebe kokoa. Dia isoraka ianao izay nanaraka ny fandarantsika ny vatana tamin'ny fahitalavitra sy tamin'ny onjam-peo, ny fanarahana izany ihany koa aza adinoina manaraka azy amin'ny FB sy ny YouTube amin'ny pejy ny MBS. Isika ny faritra rehetrarehetra any ianareo mielipatrana manderina izao tontolo izao makasitraka Douglas Tovavy. Misaotra anao ihany koa Randimbelson William na Rahoilo ny vahiny teto amin'ny fandarantsika. Amin'ny manaraka indray dia ho antsoina rehefa hiverina fa tokony mba misy fankakevitra hifampizarana. Makasitraka indrindra tompoko.